Inona moa no zava-mitranga eto amin'ny faritra Alaotra sy Analamanga no efa misasaka ihany ity volana kanefa mbola tsy mahazo orana. Izay ihany koa no entina iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny mety ho tetry ny andro amin'ity anio ity. Isaoranay ianao manaraka anay ary asainay ianao hanaraka anay hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra ny hanomboantsika anazy dia ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany. Raha hitantsika amin'ny sary izao dia misy an'ireto tangoron-drahona ireto aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, torak'izay ihany koa ny aty amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara aty. Ireo no mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ireny faritra ireny. Fa ny faritra sisa rehetra kosa dia tsika ny alizay malefaka no mandrafitra ny mety toetry ny andro. Raha mikasika ny toetry andro kosa indray dia somary anjombona aloha ho antsika eto afovoantany ho amin'ny Rapitso. Ho antsika eto afovoantany koa dia somary latsaka kely araka ny tokony ho izy ny maripana raha ho amin'ny Rapitso na maripana ambany indrindra izany na ny maripana ambony indrindra fa iverina hiakatra izy io amin'ny afaka 3 andro eo. Toy izao ary ny antsipiriany ny mety toetry ny androntsika voavinavina aloha raha ho amin'ny Rapitso maraina. Anorana tandrifon-drahona ny aty amin'ny fahatry Melaka, Menabe ary Atsimo andrefana. Ny aty amin'ny tapany avaratry ny nosy sy aty amin'ny fahatry Morotsiraky Madagasikara moa dia somary andrahona ny andro. Faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ho an'ny tolakandro hariva kosa indray dia vinavinaina hitatra aty amin'ny faritra afovoany andrefan'ny Madagasikara toy ny Bongalava sy ny ilany andrefan'ny Amoromanisy Otomatsiatra iny ny orana ary mety ho arakotroka mihitsy aza izany. Araka izany dia mahazo orana tandrifon-drahona ary mety arakotroka ny any amin'ny fahatry Boeny, Melaky, Menabe ary faritra Atsimo andrefana. Eto afovoantany moa dia somary andrahona ny andro ary azo orana malefaka kosa ny atsika aty amin'ny fahatry Morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mikasika ny maripana indray vao vinavina raha amin'ny Rapitso maraina dia somary hidina kely ny any vakina karatrany satria eo amin'ny 12 degré Celsius eo. Ny eto afovoantany moa toy ny Antananarivo sy Fianarantsoa dia manodidina eo amin'ny 12 degré Celsius eo. Morotsiraka dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 degré Celsius eo ny maripana. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 16 degré Celsius eo ny eto afovoantany fa nevikevoka kosa ny andro raha toa ianao andeha ho any Maheva-tanàna any. Morotsiraky Madagasikara iray manontolo ihany koa dia hafana ny andro satria manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius eo ny maripana. Raha toa ary ianao evoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao ny mety toetry ny andro. Ho an'ny Paris Milan aloha dia ifandimby ny rahona sy masoandro raha somary andrahona kosa ny andro any Johannesburg, Nairobi ary Bangkok any. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray ary dia vinavinaina anorana malefaka aloha ny any Maurice raha toka ifandimby ny rahona sy masoandro ho an'ny Comore sy La Réunion. Any Seychelles kosa dia hitalakotroka ny andro. Izay indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy no azonay avy aty amin'ny sampana fampahafantarana ny mety toetry ny andro natolotra aloha tamin'ity androany ity. Saoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.